Tany amin'ny distrikany Betroka nisy fiara izay lasany rano tafiakatry ny fokon'olona omaly ilay 4-4 omaly alakamisy 20 janoary 2024 tokony ho tamin'ny iray ora sy 5 minitra no tafiakatry ny fokon'olona sy ny mpitandro ny filaminana avy ao anaty rano ilay 4-4 izay lasany reny rano ibamba ao Andranomenina izay 7 kilometatra atsimon'ny commune Mahabo distrikany Betroka tamin'ny alatsinainy 5 janoary 2024 lasa teo. Fiara mpanao location mampito any Antananarivo sy Fort Dauphin ity fiara izay tradoza ity raha ny fanazavana avy any antoerana. Ministeran'ny filaminam-bahoaka tontosany fametrahana ny galona ho any ireo nisonitra laharam-boninahitra contrôleur général de police sy ny commissaire divisionnaire de police. Tontosany alakamisy 9 janoary tetsy amin'ny espace Rose Bypass ny lanonana ofisialy fametrahana galona ho any ireo manamboninahitra ambony eo anivon'ny police pirenena izay nahazo ny laharam-boninahitra contrôleur général de police sy ny commissaire divisionnaire de police. Nitarika ny lanonana ny secrétaire général ny ministeran'ny filaminam-bahoaka ny contrôleur général de police Julie Claudette niaraka tamin'ny tali général ny police pirenena ny contrôleur général de police Tsaramonina Ravony Jean Victory. Nambarandramatoa secrétaire général ny ministeran'ny filaminam-bahoaka nandritran'ny lahateny fa manantena fandraisana andraikitra feno hombany fahaiza-mitantana ary vokatra mivengana ny police pirenena fa indrindra ny vahoaka ho any ireo izay niakatra laharam-boninahitra. Nisolotena ireo izay nahazo fiakarana laharam-boninahitra ka nandray fitenenana ho fisaorana ny fitondram-panjakana ny tale général lefitry ny police pirenena ny contrôleur général de police Siral Hercule. Notsindriny manokana tamin'izany ny fankasitrahana ny filohan'ny fanavoazan'ny Republika ny Madagasikara ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta ary ny ministry ny filaminam-bahoaka izay angadina nanana nahazahoana izao fisondrotana izao. Nanome toky izy fa hanao ny faraheriny izy ireo amin'ny asa andavanandro hiaro ny vahoaka sy ny fananany. Tsy ahivona moa fa Andriamatoa Alain Andriamseza dia efa nangataka ny hoe tokony hiala Andriamatoa premier ministre lehibe ny gouvernemanta ankehitriny ary nilaza ihany koa izy fa tsy mahavita azy io premier ministre Herin-Salama io. Manoloana iny fanehoan-kevitra izay nataony Andriamatoa Alain Andriamseza iny moa dia nitondra valin-kafatra ny solombavam-bahoaka Petra Kotoniena. Efa miaravatsika indray mahakasika ny fangatahana Andriamatoa Alain Andriamseza hoe tokony hiala Andriamatoa prime ministre tsisy ninona vitany. Mazava ny teniko ho ny Andriamatoa Alain Andriamseza roa volana sy afahana misara gouvernemanta indrindra fa prime ministre fotoana fohy izany raha amin'ny fiainana firenena fa nefa mazava aminahy ny tena ambadiky ny teninao Andriamatoa Alain Andriamseza anao mitady toerana mitady seza ka rehefa mba mitady toerana na mitady seza ataovao amin'ny fomba hafa fa aza magnara azy fotsiny amin'ny zavatra sy mitombina sy maro-potitra. Zay aloha ny mahakasika ny anao efa ministra mbala zao moa ny raha nivitanao zany taminahy ministra anao mbala zao anao aza mety fa mihoatsany roa volana tafatako dia mbala zao ny raha vitanao tagnatin'izay izao ny fadeha ka ny teninay aminao Andriamatoa prime ministre dia zao aza mandany andro amin'ny teny ataon'olo fa resaka nampitady seza reo resaka nampitady seza resaka n'olo te hakalaza tegna mbola mikasika ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta hatrany nilazany heviny ihany koa ny solombavam-bahoaka teo aloha Andriamatoa Paulbert Rosy Rahasimanana olona mitana ny teniny io premier ministre io hoy Paulbert Rosy Rahasimanana. Ahoana ny fahitanareo any ilay premier ministre raha izay roa volana nitondrany izay hoy Paulbert Rosy Rahasimanana vitany izay noteneniny mitana ny teny nomeny izy tsy tapaka ny jiro sy rano tsy tapaka ny famatsiam-bola iraisam-pirenena tsy beresaka ihany koa
andramatoa Premier Ministre ankehitriny ary tsy mpanao polémika fa tony ary niporofony fa compétent izy hatreto hoy izy hatrany raha nilazany fanehoan-keviny. Nambarany Paul Berarosy ihany koa fa manana hevitra tsara ny Premier Ministre. Ny resaka ministra mitamatama aleo alefa any aminy sy ny président fanamarihana fa tsy eto hoy Rosy tao amin'ny pejiny raha nilazany fanehoan-keviny mikasika io andramatoa Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta io. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka ihatony sesisesy zay fa tsy halavenay ny resaka hametra veloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.